Miarabatsika voaka malagasy rehetra manerana ny nosy hatratia ampitan-dranomasina. Misy ny fotoana anginana ary misy ny fotoana itenenana. Ka eo anolohan'ny trangan-javatra izay miseho amin'ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao, za Pasteur Mayolla dia manao izao fanambarana izao. Voalohany, miara-ory amin'ireo izay ny tona mpahafatesana ka maty voatifitra tamin'ny fifandonana teo amin'ny vahoaka sy mpitandro filaminana iny. Miara-ory amin'izy ireo ny tenako sy ny fiangonana rehetra izay feheziko. Ary manaraka an'izany dia mirary fahasalamana ho an'ireo izay naratra ka mbola tsaboina amin'izao fotoana izao mba ho salama soamantsara izy ireny. Faharoa manaraka an'izany dia na inona ho lazaina na inona ho tenenina, misy ny fotoana itenenana, misy ny fotoana anginana. Ka noho izany eo anatrehan'ny trangan-javatra izay misy eto amin'ny firenena malagasy dia tsy hay ny tsy hiteny, tsy mety ny mangina amin'ny zavatra misy amin'izao. Noho izany izay dia tsy makasitraka sady manameloko izay mety ho fampiasa kely rehetra na avy amin'iza na avy amin'iza. Manameloko ihany koa ny fifamonoana sy ny fifandrarana eo amin'ny samy malagasy. Tsy makasitraka ihany koa izay sady manameloko koa ireny fanomban-javatra maro samihafa izay nitranga tamin'ny voaka malagasy reny ka nahatonga n'ireo voaka malagasy sasany izay very fananana, simba fananana, maitrano, potika ny fananany. Manameloko tanteraka an'ireny izahay ny tenako sy ny fiangonana izay fehezanay satria tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fampiasana herisetra sy ny fifamotehana amin'ny samy malagasy. Noho izany dia amin'ny anaran'ny tenako manokana sy ny fiangonana dia manao izao fanambarana izao zay mba ho repoko sy ren-danitra fa tsy makasitraka ny fampiasan-kery, tsy makasitraka ny fifamonoana eo amin'ny samy malagasy fa miantso antsika mba samy ho tony, mba samy handinika tsara fa firenena iraisana iombonana izy ity ka tsy hanana tombontsoa amin'izay ho fampiten'ny firenentsika. Koa dia miantso ny voaka malagasy rehetra mba samy ho tony ary tondra hafatra ihany koa ho an'ny tondra fanjakana na ny mpianatra na ny vahoaka rehetra mba samy handinika, samy ho tony satria firenena iraisana ny firenena malagasy. Dia mbola manao antso avo koa ho amintsika mpitandro filaminana satria zanaky ny vahoaka malagasy ihany tsika ary mbola heverina amin'ny vahoaka koa zany mba handray fanapahan-kevitra mba tsy hampiatra intsony ny fampiasan-kery amin'ireo mpianatra, amin'ireo vahoaka mitolona satria tanindrazana iraisana izy ity ka mafy sady mampalahelo ny mahita ny fifandonana izay miteraka fampitehana sy fahafatesana eto amin'ny firenentsika malagasy. Dia mitondra mibavaka antsika rehetra mba samy omen'Andriamanitra saina sy fahendrena, mba samy ho tony itsika eo anatrehan'ny zavatra misy amin'ny firenena amin'izao fotoana izao.